miarahaba antsika rehetrarehetra indray a manaraka an'ity tafatafa izay ataoko etiko anehoako hevitra mahakasika an'iny hetsika izay nataon'ireo mpianatra teny amin'ny anjerimanontolo tany Antananarivo iny. Amiko manokana aloha ny zavatra tahaka ireny ao anatin'ny sehatra fampianarana izay isan'ny fototra anankiray tokony ahafahan'ny firenena anankiray mandroso dia zavatra tahaka ireny ilay hoe tongo bakivaky sady marary no mamenatra. Eto dia tena manome tsiny tanteraka ary tsy mankasitraka tanteraka an'iny hetsika izay nataon'ny mpitandro filaminana izay noheverina fa tompon'andraikitra solon-tenam-panjakana izay natao ho fitaratra manoloana ny vahoaka nefany ninninna baiko ninninna andraikitra natao hoentinareo tsy tokony arahana opa vararaka, tsy tokony arahana daroka, arahana vono, arahana teny tsy famoaka masoandro. Manontany tena ihany koa hoe mba misy mpitondra firenena ve aloha eto amintsika? Inona ny mba andraikitra nentin'ny mpitondra firenena? Inona ny mba teny fialan-tsiny nataon'ny mpitondra firenena? Manana renim-pia ihany koa sika malagasy dia ny vadin'Andriamatoa filoham-pirenena. Manana ihany koa sika ministra ny mponina ao anatin'iny tranga izay niseho ireo. Nefa miandry hatreto hoe mba inona ny mba hoe hoaroso n'izy ireo. Mampalahelo satria mieritreritra ny tena zany hoe mpianatra anatra ny fototeny. Mbola zanaka mila anatra, mila torohevitra, mila torolalana reny zanakitsika reny. Ary matoa izy reny nalefa nandeha nianatra anovo fahalalana mba tiana ho tonga ho olombanona. Ny fitondram-panjakana dia nametraka fa voarara ny fampiasana herisetra ary nanome laharana maitso mihitsy hoe antsoya ny laharana maitso raha tratry ny herisetra na ara-batana ianao zany na ara-tsaina. Eto zany tsika dia mipetraka ny fanontaniana hoe herisetra goavana iny nataony tao amin'ny mpitandro filaminana iny. Hiantso ny laharana maitso zahay movy ve ianareo dia handray ny andraikitra ireo tokoa. Efa ora maromaro no nisehon'iny tranga iny. Tsy vitan'izay resaka fianarana, olana momba fampianarana foana ny olana misy eto amin'ny firenena. Mateny mona indraindray ilay zavatra ataonareo, mandeha baka olana, mandeha io zavatra rehetra io olana. Dia izao indray tsika izao mbola sehatrim-pianarana ihany. Zanaka mangetahetany hianatra, zanaka mangetahetany hangataka fiakarana bourse. Manana zongy ery zareo tompoko anoniviny, manana zory zareo hangataka izay tiany hangatahana fa tsy voatery ho azony ireo. Fa ianareo tompon'andraikitra ao ve tompoko dia tsy mba misy anankiray mba hoe afaka mijoro manome respect des autres mba ho réciproque ho ataon'ireo taranaka antsika malagasy ireo. Fa isaky ny mandeha ve zany raha vao misy hevitra tsy miady ao anatin'io anjerimanontolo io dia hoe dia tena tsy maintsy hoe sakoroka, sakoroka, sakoroka. Zay foana ve zany zavatra izay hoe ataontsika eto amin'ity firenena ity? Malahelo ny tena, malahelo ny tena. Fa misy bevava be koa ny olona ao akaiky ny fitondrana ao, tahaka ny olona tsy niteraka. Fa za aloha miteny aminazy fa ny alahelo ny vahoaka tsy ho zakana. Tsy izy rery fa ianareo rehetra izay voakasoka ao anatin'io raharaha izay masiso, maloto, mamenatra izay ataonareo io. Tsy faly aminareo vony fanja manoloana ny mihetsika iny. Olona tokony ho fitaratra, olona tokony modely. Dia ho zahay aty ambany aty indray ve no ampianatra anareo mpitandro filaminana, ampianatra anareo
filoham-pirenena ampianatra anareo minisitry ny mponina. Hay haka ny andraikitra zay tokony alainareo manoloana n'iny zavatra iny, manana minisitry ny fampianarantsika. Ho vitany kivorivory eo ambony latabatra fotsiny ve zany ty zavatra ty? Ny zanakay ary mitondra takaitra sa mononareo omby fotsiny de vita koa iny, tolorana omby 3 to 2 ray de samy vita iny tantara iny. Aleotsika ho tsara iny tantara. Zay angamba ny zavatra teneniko fa tena mankahera nareo zandrikely zay mitolona ao anatin'ny hetahetanareo, manana zonareo mitolona. Teny ratsy ve? Hira miteny ratsy ve ny hira nandrarana anareo? Afaka ndrarana am-bavanga izany. Fa maninona rehefa ny hira de nibataina zany ny mantosy de ny sorona lizy fa rehefa ianareo mpitandro filaminana de vitany hoe teneniko zay teny rehetrarehetra tianareo tenenina de tsy misy be de tsy misy aniny eo. Aza toetra an'izany kosa rangala izy. Aleo mba hoe hipetraka amin'ny toerana zay tokony hisy anareo nareo. Izahay mpiaro ny zon'olombelona de miray hina zahay. Ary zahay de tsy hipetrapetraka fotsiny amin'izao zavatra zao fa hanao zay zavatra ny fanandrifanay fa mifankahitsika.